famahana ny olana eto amin'ny firenena tsy vita ny fampiasan-kery sy ny fanampenam-bava. Paonjovina Toamasina, ny tokona ny lanja sora baventsy. Sarandalana mandritra ny fety, hiakatra ny eny amin'ny makian-dotam-penaka, tsy hiova kosa ny eny amin'ny fasan'ny karana. Mandolitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejy ny fampalalam-bava ny MJSNao amin'ny titakarivan'ny alatsinainy fa 1 ny volana desambra ny taona 2024 ity. Manasana ho ary ny tenako anaraka ny fotoana ny fampalalam-bava hatramin'ny farany. Ny vava makasika ny raharam-pirenena anisan'ny mbola mitana ny sainy olom-pirenena no isantarantsika ny fampalalam-bava ary amin'izao fotoana izao. Dia samy afaka nody rehefa avy samy niatrika fanadiadiana tetsy amin'ny tobiny zandarmaria eny amin'ny sampampikaroana eloka bevava i Gasikara Fenisoa, mpanao gazety avy amin'ny Real TV sy ny mpanao politika Christian Tabera avy amin'ny tanora RMDM hatramin'ny tolakandro teo. Tonga nanotrina azy roa lahy ireto moa ny avy eo anivon'ny Gasileo ka dia miantso ny ampitsarana izao fampisamborana amin'ny sesisesy ho an'izay samy teny izao. Asinandria Malala sy Andra Rakotomalala. Saika niakatra fampanoavana androany i Christian Tabera avy amin'ny tanora RMDM raha ny fampitambavao avy amin'ireo akaiky azy. Tsy tanteraka tamin'ny ora farany nefa ity fampiakarana teny amin'ny fampanoavana ity fa mbola nitazoma teny fiadanana ny tenany niatrika ny fanohizana ny fanadihadiana izay natao azy. Noho ny fanehoan-kevitra nataony atao amin'ny fandarana l'invité du jour no antony nampanatsoana any Christian Tabera teny amin'ny Sandary ary vao antso niaraka tamin'izany ihany koa ny mpanao gazety Gasikara Fenisoa. Ity farany izay niverina teny fiadanana indray androany niatrika fanadihadiana fandroany. Samy natrika fanadihadiana avokoa izy mirahalahy ireto androany na ny mpanao gazety na ny vahiny tamin'ilay fandarana. Tsy hamany olom-bahoaka nefa izao fihetsiky ny fanjakana izao raha ny afatra napetraka ny Gasileo ho an'ny mpitondra fanjakana. So dia mba afa-tsy fotoana izao anaovana liaky sambosambotra sy fanenjehana mpanao politika fa fotoana zao anaovana dialogue amahana olana. Fa raha ohatra liaky sambosambotra no atao vahaolana eto ataoko angamba fa tsy mety. Ka za eto dia mangataka tsisy fepetsa ny tokony hamotsorana an'ireo namanareo rehefa mba vita koa zay fa nadiadianana natao azy hita rehefa hoe tsisy ny vesatra dia aleo izy iverina any am-vady aman-janaka. Fa zay dia mbola manentana tsy vahaolana ny liaky sambosambotra fa aleo fampiresaka ny mpanao politika hamahana le olana mianjady avoaka malagasy. Zay ny message avy aty aminay Gasileo. Afaka namonjy fodiana kosa Gasikara Fenisoa ary nalefa eny amin'ny fampanoavana ny atota taratasiny na ny antsoina hoe dossier à transmettre eny amin'ny fampanoavana raha nambara ny mpisolo vavazy androany hariva. Tanteraka ny fampitorana natao tamin'ny raharaha ny antsonana ny Gasikara sy Christian Tabera tetiny section de recherche criminelle tety fiadanana. Vita tanteraka ny fampitorana dia nampafantarina anay fa ny dossier no alefa amin'ny fampanoavana, izany hoe tsy misy an'ilay déferment mahazatra antsika ireny zany dia ny fampanoavana no mahalala an'izay toy ny procédure rehefa. Rehefa avy noenona nandritra ny adiny 8 teny fiadanana dia afaka namonjy fodiana ihany koa i Christian Tabera saingy tsy mbola fantatra na hiakatra fampanoavana na tsy ny atota taratasiny. Andrasana araka izany ny toy ity raharaha ity. Eo amin'izay lafim-bavao izay hatrany ary dia tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay. Mihemitra tanteraka ny demokrasia voahitsakitsaka ihany koa ny zo fototra. Erim-pamoretana no asetra izay masamteny mijoro amin'ny fahamarinana. Trangy izay tsy tera-bokatsoa ny firenena velively. Ando miaratiana sy ny Artanjonary no mitatitra amintsika izay fanadiadiana izay. Mikombo-bava, matahotra aneo hevitra, anatsikafony, ilaza ny tsy mety ny olom-pirenena, manoloana ny toe-javatra lalovan'ny firenena ankehitriny. Erim-pamoretana trano no ampiasaina vao misy mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy mitombona intsony ny filazana fa tany demokratika i Madagasikara satria ny olona tokony ampiseho sy anaja no manitsaka izany. Tandinondozan'ny firenena manoloana izany. Dia satria raha malala sy raha mahita ny zava-miseho amin'izao
ao tao anatin'izay fifidianana sy amin'izao fotoana izao hoe tery be ny fahalalana maneho hevitra izay ilazana an'izy hoe tery ahoana moa izany fa tena tsy afaka maneho hevitra firy ny olona tahotra satria ny tsy ny herim-bahoaka no mitondra fa ny forsa zany tenena daholo ny asan'ny gazety hatramina varotra mpanao politika rehetra tsara ny vahoaka ihany ny farany izay angambany tsy afaka hiteny mihitsy satria na hiteny ary matahotra ohatrany hoe tongoboly zany ny vahoaka dia tapenam-bavy tsy afaka mampiseho ny hevitra zany fa ianao raha vao ohatra hoe anao an'izay zavatra izay dia efa mpitandro filaminana minodidina aminao. Eto amintsika zany tsisy fahalalahana zany tsisy vao maneho hevitra ianao dia efa mpitandro filaminana ka roana mitatra amin'ny lavatra aminao. Io zany dia miankina amin'ny tsirairay rehefa sahy ianao dia asehoany hevitrao aza menatra mampiseho ny hevitra zany fa tsisy mahamenatra zany. Zao efa tany efa mazava be zao fa tsisy atahorana an'izany intsony. Ny fahalalahany fanehoan-kevitra zany dia tsy dia malalaka izy eto amintsika fa ohatran'ny teriterena zany satria ny antony zany vao mamoromoro olona kely zany ny avy any mpanotrana loatra an'izany zany dia avy le miaramila ny force de l'ordre alefa andravany raha ka tsy mety zany mahatany demokratika antsika zany fa tokony halalaka ny fanehoan-kevitra ny olo-pirenena rehetrarehetra zany tokony mavela malalaka zany satria efa voalaza amin'ny lalam-panorenana zany lalam-panorenana mamaritra ny fahalalahany fanehoan-kevitra ny olo-pirenena. Tandodomdosa zany ny firenena amin'izay zavatra zay zany satria le demokrasia mihitsy no voahosihosy zany dia tsy lasa tsy malalaka zany ny firenena dia tsika demokratika zany dia lasa miembotra amin'ilay maha-demokraty zay zany. Zay zany mety ho fiantraika zany mety misy ny fiemorana amin'ilay demokrasia. Ny tena marina zany matahotra noho ny fampiasana an'ilay herim-pampiretana zany le force de l'ordre zany. Izy zany mahatonga ny matahotra zany le olona zany fa ny olona zany dia betsaka ny tianeo hevitra zany amin'ilay maha-olo-pirenena azy. Voafaritra mazava ao anatin'ny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nankatoavina sy nosoniavy ny Madagasikara nefa ny fafahany rehetra maneho hevitra ankalalahany araka ny andiny 7 izay milaza fa ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka ilaza izany ankalalahany. Tsy tokony ampitahorina amin'izay fomba fijeriny ary afaka mikaroka mandray mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy ny olon-drehetra tsy jerena sisy tany. Mazava zany saingy ny fampiarana no mandringa eto amin'ny firenena. Ny mifanohitra amin'izay aza no kisary misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy mahagaga raha miemotra hatrany ny firenena amin'ny fampanajana ny zomaolona. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao dia isan'ny firenena tokony ampiatra izay voalaza ao anatin'ny fanambarany iraisam-pirenena momba ny zomaolona na ny déclaration universelle de droit de l'homme na ny DUDH i Madagasikara amin'ny mahampikambana azy ao anatin'ny firenena mikambana. Anisany voarakitra ao anatin'ny fanambarana ny fahalalahana maneho hevitra izay tsy hita taratra eto amintsika raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena. Maro ihany koa moa ny antso-izay ataon'ny fanjakana amin'ny olona mahasa maneho hevitra ka mahatonga ny olom-pirenena tsy ho sahiteny na dia zony tanteraka azy izany. Onjalalaina Ranaivo Mainana, mbola ava tsara. Mbola lavitra ny ady atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Maro ihany koa ireo zon'olombelona tsy voahaja eto amintsika. Anisan'ny tena nahitana izany tamin'ireny hetsika fotsy ireny, ony avy ao anivon'ny voameram-pirenena amin'ny sahanan'ny zon'olombelona na ny CNIDH nandritry ny fankalazana ny 570 taona ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Tsy ny olo-pirenena tsirairay maneho hevitra araka ny voafaritra ao anatin'ny DUDH. Manohitohina ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara ireo antso-izay ataon'ny fanjakana. Maro ireo olo-pirenena tsy mahasa maneho ny heviny noho ny tahotry ny fanagadrana. Raha ny fahitako azy liberté d'expression tegna mbola marisarisa raha ny eto amintsika satria vao maneho hevitra anao mitaintaigna hoe ahoana iafaran'ity ahoana iafaran'ity zay zany le raha misy aketo nefany en tant que olo-pirenena zany tokony hoe malalaka hoe zao le raha iainana tokony hoe tsisy hoe voateritery zany ianao amin'ny fanehoan-kevitra
izy koa tsy manotogno ologno ohatra izy koa tsy mangala baraka ologno tsy ny olo-pirenena ihany no iaran'izay teritery izay fa na hatramin'ny mpanao gazety manao ny asany ihany koa azy amoronana ve satria hiampangana azy avokoa ireo samy maneho hevitra amin'izao fotoana izao maha olo-pirenena sady agnatin'ny membre ny observatoire ny droits humains antegna hoe voantso mahita voantso ry somary tosé fogna fontegna ça fait misy zavatra iverigny karaha hoe tsisy dikany agnantsovagna ologno hoe voantso ry iny amin'ny fahazoako vocation fogna nefa misy fiantraikany amin'ny saignin'ologno zay voantso dia agnatin'izay zany karazagna hoe mampatahotro tanora indrindra tanora aneho hevitra na hoe hitako zony ara tsy masaky dia vao misy raha ataona fa tokony hoe tokony hijoroany tanora anehoany hevitry zay mavozy gadra zay matahotro voantsony gendarme na voantsony polisy na voantsony mpitandro filaminagna dia zay zany nefany le izy zo mihitsy le fafahagna maneho hevitra satria raha saignin'ologno araiky ne saignin'olo jiaby tsy voatery hitovy ary zany nanaovanjanahary hoe hevitry ny maro koa matakadavitra tokony hoe mba tsy atao karazany zany le olo fa indrindra tanora nanamafiny avy amin'ny sampandraraha misahana ny fampandrosoana eo amin'ny nivon'ny firenena mikambana na ny PNUD fa tokony ary tsy maintsy hamafisina ny fanentanana sy ny fampahafantarana ireo zo fototra maha olona ahafahana manaja izany no tantairahana androany teny andotam-penaka ny fankalazana fa 570 taona ny DIDH na ny déclaration universelle de droits de l'homme. Ny peziny politika kosa indray ary dia tsy lamina mihitsy ny firenena raha mbola ny fomba fitondrana firenena amin'izao no metohy hoy nambarany Inias Handriamamizafy mpamakafaka politika mini manadino ny tena andraiky ny fanjakana sy ny mpitondra ka adino fa ny vahoaka no tompony fahefana sy mifanalavitra amin'ny krizy izay fanitranga teto amin'ny firenena hatramin'izay ny zava-miseho ankehitriny hoy hatrany ny fanazavany Ramano Mainjanahary Tahiriny Aina. Tsy ny fandrangarangana basy sy herim-pamoretany no ampilamina ny firenena fa ny fahaizana miay miava tsy vita ny fanambarana fotsiny ihany koa ny famahana izao olana izao fa mitaky asa hoy Inias Handriamamizafy manome lesona ho an'ny rehetra ny krizy efa nitranga teto amin'ny firenena hoy hatrany ny nambarany ity mpanao politika ity mazava ny andraikitry ny fitondrany dia mitandro ny filaminana ametrahana ny famarian-toerana ho an'ny mpitondra manao fanambarana karazana raha matahora tsy mety amina fitantanam-pirenena zany manao raha matahora sy mampatahotra ny vahoaka manohitra anao zany hevitra ny tsy mitovy ny fitantanam-pirenena dia tokony tsy mifandrahona fa ahoana ny atao ampilamina ny firenena ny anjaran'ny mpitondra nge dia ny manao zay ampilamina ny firenena sy hampandroso le firenena fa raha ohatra hoe fandrahonana no heverin'ny mpitondra fa ampilamina ny firenena ka hitondra ny fampandrosoana dia tsy mahavita fampandrosoana eo zay nandeha mban'lohany aza raha resaka hoe fandrahonana no ataony ho an'ny mpanohitra indray tsy vitan'ny resahana mbava sy fanambarana hoe zay tsy manaky an'ity na zay tsy manaky an'lo ka rehefa tsy manaky anao dia manao inona ka tsy tokony misy zavatra ataonao zany fanaraka amin'izay tsy fanekenao zay fa tsy manaky anao dia miteny fotsiny dia leo ny olona ny resa-pirenena dia diplomasie na hypocrite no misy zay metimety amin'ny tombotsoany tadio fa ny resa-pirenena mampiasa vola tsy misy raharainy resa-pirenena ampandroso Madagasikara zany fa fampiasam-bola ny ataony eto ka na iza tonga eo rehefa hoe nandalo fividianana io dia manaky an'izay ny resa-pirenena ary zay manahirana amina diplomasie io ny resa-pirenena zavatra tsy ekely fotsiny dia hoe enao nakafahefana tsy tamin'ny alalany fividianana fa rehefa nisy fividianana teo na 1% le mpifidy aza tonga ny fidy io dia ekeny ihany io rehefa zay ny lalanao zay nge le hoe prendre acte iny hoe satria zany ny any aminareo zany ny ACC no mamoaka voka mpifidianana dia io no institution ara-dalàna zany mamoaka le voka mpifidianana ka na 1% navoakan'io dia lany rakota dia lany zany rakota dia oke tonga izy ampiasany volana tsy misy afa-tsy ny fametrahana rafitra mirazotra ihany no ampahombony tolona sy ny fitakiana ataon'ny vahoaka miaraka amin'ny vondron'ireo kandida hoy hatrany Inias Handriamamizafy mazava mantsy fa fanovana rafitra no takin'izy ireo koa tsy hainy mihitsy ny andaniny raha tsy mipetraka io rafitra mirazotra io 1991 rehefa niady ho an'ny hoe fahafahana sy demokrasia ny malagasy tantara fofotra zay le izy dia nakeny amin'ny trésumé ny filohalatsiraka tsy nanakana ny olona naky amin'ny trésumé fa navelany teo niodikodina teo ary nalaza zany teny zany naodikodina amin'arivo eo nareo dia tsy raha ray koa izy fa za tsy hiala satria nitakena tan'izany miala izy dia ravana ny deuxième république fa saingy izao nanangana rafitra parallèle
ny tany amin'ny mpanohitra nanangana ny atao hoe gouvernement de direction ny ry professeur Zafel Bera de nanangana filohana république insurrectionnelle zay ny général Vaube no nitarika anazy de lasa nisy filoha anakiroa zany de nisy gouvernement anakiroa tadio fa ny gouvernement Tandratsiraka tamin'izany fotoana zany colonel Victor Ramatra zay fa général izy angambany am'izao général izy efa retraite oloben'ny tanàna zany oloben'ny Madagasikara zany colonel atao anatin'ny force ny chef de gouvernement légal fa nifanohitra tamina gouvernement insurrectionnel taty onilany taty voatery ny filoratsiraka nandravany gouvernement de nanolo an'le premier ministre Gioli Razanamasi zay nieritreretiny mba ho intégré tao mpanohitra fa nympanohitra tsy niditra tao anatiny de nifaniritaritraka tao anitranga reny farany anitranga iny Karnasy tany avy diso iny de fanritarika tao nidika zay rehetrarehetra zay ny atao rapport de force ho an'ny mpanohitra sy mpitondra zany rapport de force io tsy ilamina mihitsy ny firenena raha tokany zava-miseho ankehitriny ho jereny ho iatrany ny anambarany ity mpanao politika ity mitaky fanetreny tena ara-politika fahasahina ary tena fitiavatany razany ny olana sy ny krizy mahazo ny malagasy izao fa tsy fandrangarangana basy sy fanampenam-bava eo amin'izay vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay atrany asy dia nompotehana tanteraka ny toe-tsainy malagasy taoriany fahazahoana ny fahaleovantena marary miaraka amin'izay ny sosialy sy ny toe-karena ary ny kolotsaina tsy mbola tratra nefa ny tanjona nentiny iray aman-dreny taloha tamin'ny tolom-panafahana ny fandimby fotoana izao ary sambany tamin'ny tantara am-pirenena no nisy iray aman-dreny ara-drazana nitsangana anavotra ny Madagasikara isy noho izany ny fikaonandohany iray aman-dreny tompony Madagasikara ny 17 sy ny 14 ny volana desambra izao anasany izy ireo izay rehetra na avy amin'ny antoko inona na fironana inona avy amin'ny lafivalony nosy mba hiatrika ity fikaonandoha lehibe ity mandritra io roa andro io no amerenana indray any Madagasikara amin'ny loharan'ny poirany ary amin'ny malagasy ny tompony tany ireo no azo amin'tinana ny fandaharana dinika iarahana amin'ny ray aman-dreny avy amin'ny foko misy manerana ny lafivalony nosy nahitana ny solotena avy amin'ny faritany enina izay mivondrona ao anatin'ny antenimerany iray aman-dreny foko eto Madagasikara na ny ARFM. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay atrany ery dia ho tanterahina ny 20 ny volana desambra izao ny fianiana ny Andry Rajoelina niteraka resabe aloha hatreto ny mahakasika azy ity anisan'ny novela belarina tao anatin'ny fandaharana angaredona tamin'ity androany ity aiza ho aiza raha teo ny fianianana natao tamin'ny taona 2014 inona ihany koa nitanteraka voahaja ve ny lalam-pandrenana mitatitra amintsika ny mahakasika izay ny rindran'ny sariny Manora Andriamalala. Itandro toy ny anak'Andriamaso amin'ny lalam-pandrenana anisany anaovany filoha iray fianianana rehefa andray fahefana ny tenany tsy filoha vaovao intsony no hitondrany Madagasikara fa filoha efa nanao fianianana ny 20 janoary 2014 voahaja ve ny teny nomeny tamin'izany ilainy fanarahana tamin'ny vahoaka malagasy tokoa ve no misy tanteraka amin'izao fa ho voafina ve ny zava-misy sy ny toerany Madagasikara eo amin'sery resam-pirenena ny raharaha ny Londres Jamefield ny raharaha 73 kilo d'or ny raharaha Madagascar Airlines na Airmad teo aloha ny zava-manjo ny jirama amin'izao fotoana izao ny fisina trafika samy hafa ary vao tamin'ny herinandro teo rahalamina inkaja rakoto manantsoa dia menatra ianao sady gaga no variana hoe tompona andraikitra lehibe mena andraikitra teto amin'ny firenena tany amina faritra misy azy ny voaroroy amina lafin-javatra samihafa manodidina ny tontolo na kolikoly ka eny mety hanao fety mety andeha ny balina samihafa mety andeha ny resaka kaoito samihafa mety andeha ny ambony vity samihafa tsy mampaniny zany satria zay ny verina fa hoe mahazatra ary karazany efa fomba mampanao an'le fitondram-panjakana zay nanazara ny vahoaka hatramin'izay hoe tena ty fety ary mainka arakalananona feo anaty anjany sy reo vahiny asaina maro samihafa inona ny mesazy andrasana inona no antoka ampisehoana eo anatrreo vahiny zay mety ho avy eto Madagasikara ny amin'ny hoe tena mizotra mankaiza maro ty fanitsony ty raha oarina amin'le tamy 2019 lasa satria raha nytanisany reo olona efa nandalo teto Madagasikara sy reo firenena tena ny very Madagasikara nanana de fitaky ny Komoro
nefa lasa aloha Madagasikara ary le olona tonga teto manana problema politika ny firenena misy azy de ho iaho hoe ahoana zany eritreretana ny fomba hanomezany reto mpitondra fanjakany reto ny afatra. Anisan'ny fianianana atao ihany koa ny asa tsy misy fitsaharany ho an'ny mahasony malagasy tsy misy ankanavaka. Fianianana atao ihany koa ny ampiasan'ny fahefana rehetra eo am-pelatanany ho an'ny firaisan-kinany malagasy ary ny fanajanany izao ny olombelona. Dia mbola miverina ihany ny fanontaniana hoe tanteraka ihany koa ve ireo nandritra izay 5 taona izay? Aiza ho aiza izay mahasony vahoaka malagasy izay? Manodidina ny 7.904 miliara dolara ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ny any ivelany ny volana martsa 2024 teo. Madagasikara nefa no firenena faharoa mahantra indrindra maneran-tany. Dia isika vahoaka malagasy fa volombelona nahita maso ary niatrika n'izany fianianana zany dia mametraka fanontaniana hoe tena ilain'ny fanarahana taminao vahoaka malagasy fe natao lara-pahamehana nijoroana zany a manoloana an'izany fianianana zay natao zany toy ny ahoana ny lanjan'le fianianana dia ny atsika misy hoe hanaja tahaka ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana zay koa matsy le fianianana tsy etatao foana zany hoe misy resaka lalàna zany atevitra sy ivon'ilay fianianana zay ma hoe lanonana republikana io lanonana ra-pitsarana io ny fitsarana avy-momba lalam-panorenana no afaka mitaky an'io. Ho mafy ny fiarovana sy ny fiambenana mandritra ity andro ity araka ny tatry ny EMO na ny état major mixte opérationnel. Isy miaramila anao fanamiana sivily anatin'ny olona. Isy ihany koa ny fisavana eo am-pidirana. Isy ihany koa ny fahatapahan-dalana manodidina ny kianjan'ny Mahamasina. Eo amin'ny pejy toekarena kosa indray ary dia tsy miova ny mpitondra, tsy hiova ihany koa araka izany ny politika, noho izany dia tsy hisy fiovana ho antenena loatra ny fiainam-bahoaka mandritra ny 5 taona manaraka, hoy ny nambaran'ny mpahay toekarena Jean-Jacques Ratsetsan. Tsy handroso ny firenena raha toa ka mbola toy izao ny politika hitondrana ny toekarena eto Madagasikara. Mitaky fahaizana ny fitondrana firenena fa tsy kajy ambony latabatra fotsiny ihany, hoy hatrany nambarany. Chamano Menjanary, Tahiriny Aina. Raha nanana vahaolana izy dia efa nampiarina tao anatin'ny 5 taona nitondrany teo. Matoa ny firenena farany gisitra i Madagasikara tato anatin'ny 5 taona nitondrany dia izany no farafahaizan'ilay mpitondra teo aloha mitondra ny firenena, hoy ny mpahay toekarena Jean-Jacques Ratsetsan. Tsy ny kady sy ny fahaizana miresaka no ampandroso ny toekarena sy ny firenena fa ny fahaizana mampiatra ny zavatra ny anarana sy ny fomba fahaizana amin'izany atao hoe mitondra firenena. Raha mbola ny fanafaram-barina katsaka io no laharam-pahamehana ary raha mbola fizarana vatsy-tsinjo sy tolotra madinidinika no anambazana vahoaka dia iletika tanteraka ity firenena ity ho an'ny 5 taona ho avy. Ny fahatram-bahoaka amin'izao no mampiseho fa vao maika ilentika ny gasy atsy-hoatsy, hoy hatrany ity mpahay toekarena ity. Hiakatra any amin'ny 9,000 kilao, mety hiakatra hatrany amin'ny 2 alina ny kilao ny vary io. Dia maninona moa fitondram-panjakana tsy mifamezana ny rano aloha nataony hatramin'izay satria averiko indray satria ngamba misy mitsikombakomba ny sasany amindralao amin'ny fitondranao hoe le vahiny teny hoe lainay io tanimbary io indrindra fa manodidididina ny tanina io efa tsetsina efa nisy lalàna ny teny hoe tsy mahazo manatototra tany zany mbola mandeha foana le fanatorana tany dia le tantsaha koa rehefa tsy miakatra tsony ny rano iny ataon'iny mbola le tany amidiny dia rehefa amidiny iny dia maty le olona miala maty amin'iny satria tsy afaka mamboly vary tsony izy dia misy tsy afaka hividy vary hividy mpiarana io zany io lasantsy io mbola hiakatra koa io voakaron-jala io vao meloza nisy fotoana niakatra $120 amin'ny baril natonga ny lasantsy hoe 5 900 ny litre ny lasantsy efa nidina tany amin'ny $80 nge ny baril ela be le fiakarany $120 nge roa telo volana monjy dia nakarina ingana le vidin'ny lasantsy fa nanomboka tamin'izay fa hery taona mahery zao efa nidina any amin'ny $80 amin'ny baril maninona tsy miverina tamin'le vidiny teo aloha ary izy famonoana vahoaka malagasy zany fanabadoana vahoaka malagasy zany dia zao jereo fa raha misy fotoana zao hiakatra indray ny baril hiakatra any amin'ny $100 $120 hiakatra indray ony tsy maintsy akarina indray ony ny vidina lasantsy eto amintsika zay le tsy mety eto tsy resaka asa sosialy iny tokony atao eto tokony omena fahafahana mahita asa ny olona dia le karama azo amin'le asa mahavelona vady aman-janaka zay ny tokony isy eto zany hoe ny asa tokony hitady olona fa tsy ny olona no mitady asa
misy politika ny fampahantrana eto mba azahoana manambaka vahoaka. Ny fiakaran'ny toe-karena ihany no ahafana mamaritra fa mandroso ny firenena iray. Neto amintsika nefa ny karama tsy mitombo, ny vidim-piainana midangana, ny famokarana ato anatiny tsy misy, vokany midaboka ny toe-karena ary mahantra ny gasy. Ny pejiny sosialy kosa indray azy dia ampandefirana avokoa amin'izao izay mety ho fandaniana sy ny rendrarendra samihafa fa ny sakafo sisa no tena laharam-pahamiaina ho an'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Ny trosa efa miavosa tanteraka, ny vola miditra tsy mahasahana ny filana andavanandro, ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra andro aman'alina. Tsy tokony anteherana amin'ny fitondram-panjakana izay efa hita fa tsy mahavaolana ny rehetra fa mila mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Ando Miaratina, ny aro tanjona. Mandefitra avokoa ny zavatra rehetra ao an-tokantrano satria na ny sakafo aza mbola manahirana sy fampitadiavana. Fa sahirana an-tsaina trano no an'ny renim-pianakaviana amin'ny famoaham-bola izay tsy maharaka intsony ny filana fototra toy ny fahasalamana, ny fampianarana. Tsisitsisy fa tsy mirovarovaka. Tsy mino fa tsy ny aina ohatr'izao malagasy taloha fa amin'izao zany efa izao moa ny ainatsika dia izay. Mety hoe tsy mijery PPN ve ny fitondram-panjakana sa hoe ahoana fa dia tsy haiko. Vola miditra ao an-tokantrano aloha dia efa zista hoe ny sakafo ny jerena fa tsy mamaha hoe vidividy zavatra intsony. Efa zavatra kelikely izay hoe sakafo zany dia efa izay, sakafo ny prioritaire. Izay ny angatahana hoe mba tsy hisy problema hidirana hôpitaly sy ny ohatra izany. Fa raha amin'izao moa ny tratran'izany dia aiza ny aleha? Tsisy aleha. Raha anahy manokana aloha zany raha hoe ohatr'izao foana dia tsy mana-tena fandrosoana raha tsy hoe tsy haiko. Za aloha dia efa tsy dia mana-tena hoe hisy fandrosoana intsony Madagasikara. Ka izao raha ny vidim-piainana miakatra ihany dia ny olona miasa hirana. Matsiaro tsy misy mpiainy vahoaka malagasy. Sarotra nefa ny anantena fampandrosoana hoy ny raim-pianakaviana iray. Hita taratra ary ny ainany izany tato anatin'ny 5 taona lasa ary mbola hiahina hiamafy aza hoy ny fanazavana. Hita tena hoe fanohatra tena hita hoe fanohatra be mihitsy. Ohatra zany ianao zany raha hoe karamany mandray vola amin'ny resaka lanjam-bola fotsiny zany na tamin'ny tahik'andriza dia tena hita hoe manohatra satria vola mivoa satria zavatra dinao hita tena lafo be daholo. Ny mahavita aloha tena hoe tsy mahavita fa tena miainga amin'ny resaka fihesisana mihitsy zany. Tsy ampy mihitsy le vola raha tena hoe ampy tsy ampy. Betsaka mihitsy ny ampandeferina sady tena dia ahena mihitsy zany. Any amin'ny resaka fahatranom-baroana dia efa miaina. Izy zany raha ny tena marina tena ohatra hoe tsisy mpiahy mihitsy izy raha ny tena fandehany satria raha ny andro aloha ohatra ny diso fanantenana ny hoe misy fiovana satria lalana fandiaviny efa hita le izy. Fa raha zavatra mbola tsy hitany dia hoe ana fa zany hoe efa hita nga dia iova nga fa tsy fa ny fanantenana tsy manana fanantenana. Kirosifahana ny fiainan'ny malagasy. Mihiba avokoa ny tondro rehetra. Manana anjara andraikitra amin'ny fampandrosoana ny rehetra, tsy antehitra amin'ny fitondrana lava. Tokony samy sitraka ny harena eto amin'ny firenena ihany koa ny sambatan'olona, fa tsy ny olombitsy ihany no migalabona amin'izany. Somary nidina, tena nidina tokoa isika na laharana misy isika amin'izao amin'ny maneran-tany. Tena nidina tena ambany be. Miha-mihemitra zany ny firenena. Satria rehefa mijery isika zao ny tany misantam-bolantsika dia tena ambany be ny ariary. Miakatra ny dolara sy ny euro dia io zany tokony mba jerena zareo resaka mihidy. Sy ny fampananana asa ho an'ny tanora. Tsy tokony olombisy zany no sitraka ny arena sy ny fananana eto amintsika fa tokony mba samy misitraka ny vahoaka malagasy tsirairay ho an'izay anjara tandrify azy amin'ny arena misy aminy sy ny tontolo fampandrosoana. Very-hevitra ny maranoisy ankehitriny manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana. Ny asa tsy misy, ny tsy fandriam-pahalemana manao ny ataony, ny fiainana nefa mitohy ary tsy maintsy hatrehiny. Miezaka ny miarina sy miatrika izany ny malagasy na dia mafy indrindra aza ny iainana.
eo amin'izay vavaony sosialy izay hatrano dia saika fairany tanteraka ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Isan'izany ohatra ny eny amin'ny komina ambanivohitry Alasory iny izay efa bolana izao no tsy nisitraka ny rano mpisotro madio avy amin'ny Jirama. Manambana ny tokona moa ny mponina raha toka tsy misy ny vahaolana maharitra. Raha ny fantatra dia indray mandeha isan-kerinandro no mba tonga eny ny rano avy amin'ny Jirama. Raha ny nambara ny mponina Ramano Menjanahary sy Tahiry Aina. 500 ariary ny ray bidon izay no ianan'ny mponina eto Alasory efa ho efa bolana izao raha ny fanazavany ireo mponina. Indray mandeha isan-kerinandro ihany no mba tonga ny fiarabe ny Jirama mitatitra rano ety. Matanteraka kosa ny pompy. Fijaliana tanteraka ny zavamisy koa ireo mponina mitombo ny fandaniana ho an'ny isan-tokantrano. Masiso ny vehivavy ho iatrany ny fanazavana nataon'ireo renim-pianakaviana sendra anay manoloana ity olana ity. Tsisy rano azay. Ao anatin'ny herinandro dia mandeha mahazo rano. Ndray mandeha raha mahazo aho zany. Zany raha teriny sy terina aty. Inona nanaovana an'ity kolo rano ity fotsiny rehefa tsy misy le rano. Hatram'izay hoe misy rano misy nanatitra rano ny Jirama teo. Ien Jirama manatitra rano fa ity miboloky eny tsy nasiany rano intsony. Aiza zany nareo maka rano. Any Antsaha zay maka. Dia tete 500 arivo ny ray bidon any Antsaha. Tena marina zany 500 arivo lavitra be ny sahanayko. Sa entina ny Antsahanay mihitsy nareo ty fakanay rano aty. Nareo zany tsy misotro. Zay natao ka tsara dimy favaladimy lela ho anandro tsy misy. Inty stileka amin'io be mitondra rano io siterina. Mba tonga eo amin'ny ray mandeha isan-kerinandro adiny ray fotony zay dia aizany ray ny amin'ny sisy. Raha hita azy ianao zay mipetrapetraka ety faritra Alasory manodidina fa tsy hoe eto tapin-tanàna eto ihany. Atrery Mbodrazaka aniny izy Ampaibato ny Tsimorimo dia tsy tadidiko intsony ny fandehany. Zay sy zay mivaovao ety aminay. Nareo zany manakarama olona matsaka rano zany amin'izao ankoatra ny dépense efa ianareo. Tena manakarama olona mihitsy ary rehefa tsy misy olona karamaina dia zao lahilahy lehibe zao mihitsy mizogany mba mahazaka ray bidon na tapaka bidon avy any ambany any nary atsinana ary. Manakarama olona any ambany any efa tsy fantatra izay nandana zareo makarano na izy anaizy. Bidon mangamanga izy ny anay fray anay ny ranonay. Bombona zany. Ay. Io ny anay tena hoaninay honanana sakafo mahitsy. Dia mety firy bidon io zany ino zany mameno an'izany bombona. Sana 440. 440 bidon. Dia ohatrina moa ny ray bidon teo 5000. Dia manahoana ny fandrindrana ny fiainana amin'izany raha ohatra ka hoe zany fotsiny ny rano fotsiny zany. Fatahoana moa fa dia hoanina ny ihany aloha dia ny fiainana mandeha eo ihany. Zay zao tena tsy salama mihitsy ao anatin'ny andro volana firy fa ny rano tsy maintsy rano sotroina. Tsy maintsy atao daholo ny rehetrarehetra. Tsy afa-po fa zavatra amin'ny herinandro indray mba vao mahazo rano ve dia mitsitsy rano. Dia hono ahoana tokoa ny fandrindrana an'izany ny ray mandeha isan-kerinandro dia bidon firy fenina dia firy isan'andro zany laninareo. Manaka rano mifangano izy, manaka rano 500 arivo ny mantsaka rano ray bidon. Fa le alaina eto zany le tikantarena hoe le alainareo eto ve zany tonga dia lany eo hoe sa manotahirana hoe mandany isan-kerinandro. Raha rehefa mipompo zany efa tsisy intsony fa manaka rano zany rehefa te hanana rano. Zay le fandeha amin'le rano amin'ny pompe fa ty efa tsy mandeha intsony ty pompe ty. Tsisy intsony. Le aterin'le Jirama hoe mety firy bidon eo ny azonareo zany. Le nanatitra izy zao taloha 10 bidon isan'andro isaky ny tokantrano. Iny tsy njaraina moa raha ampy moa rehefa tsy ampy dia manakarama 500 arivo. Nefa le 500 arivo lafo be tsy vita. Tsy vita amin'le tsisy vola. Tsy misy ny vahaolana maharitra avy amin'ny Jirama ho iatrany ny fanazavany. Ny vahoaka nefa mba mandohetra sy mandio faktura tsy tapaka ihany kanefa izao no setry ny omeny Jirama. Pression mihitsy no tsy tafakatra tsony aty amin'ny faritra avo satria ny tuyau nampiasaina tamin'ny 2010 na 2009 tany hoany zay ihany no mizara manaparitaka ny rano eraky ny commune Alasory Andray manontolo zay mahay mitombo hatrany nefa ny isam-ponina dia io no tsy maharaka tsony satria tokony efa isy indray fantsona vaovao tokony talika rano makety amin'ny commune Alasory zay zany tena tokony ho izy dia miala eny Amandrofeza ary tonga dia miakatra
ety amin'ny commune Lasora ety amin'ny faritra avo ety vao manomboka tokony sara amin'izay mponina rehetrarehetra. Ny hafatra sy ny fangatahana ho an'ny JIRAMA dia mamerina hatrany izahay ny fitarenana hoe mba tena jerevy vahaolana farak'izay maika satria ny olona ety aminay moa dia miezaka mandoa an'izay hetra manao ny ara-dala mandoa ny faktorany JIRAMA sy nylay manontolo izay ka mba ialana mba tsy hatongavana amin'ny resaka fikomina mety ho ataon'ny mponina zahay eto anivon'ny commune dia efa mba miezaka hatrany miresaka mponina mba tsy ho tonga amin'izany tsika fa dia miangavy mafy ny JIRAMA hoe iangaviana re mba tsy tonga amin'ny resaka fikomina vao mba hijery vahaolana hanampiana ny vahoaka fa mba amin'izao mba fitarenana an-tanandroa zao mba tokony mba jerevana inona ny solution ahafahana mamasy rano ety amin'ny commune Lasora. Raha ny fanazavana hatrany dia tsy neto Alasora tampon-tanàna ihany no tratran'izao fahirano izao fa saika ireo fokotany manodidina rehetra. Efa bolana tsy nahitam-baolana izao zava-misy izao koa hatrany ny fanazavana. Ny vaovao avy eny anivon'ny commune izay hatrany ary dia fototra anisan'ny mampazoto ny olom-pirenena iray ny mandohetra raha mahita fa misy ny etam-berin'andraikitra avy amin'ny commune hoy ny teo anivon'ny commune Talatamaty. Miantoka tanteraka ny ampahan'ny fanodinandraha eny anivon'ny commune raha teo ny fahazotoan'ny mponina mandohetra. Ho an'ny commune Talatamaty manokana izao dia misy ny fepetra manokana ataon'ny commune mahakasika izay fandoava-kevitra izay raha ny fanazavana. Jarmano Menjanahary sy Tahiriny Anatrany. Mitazona ny 800 ny fanodinan-draharaha eo anivon'ny commune ny fandoava-ketra mitaky andraikitra sy fampisehoana tamberin'andraikitra ho an'ny vahoaka ny famporisiana azy ireo andoha io adidy io hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny commune Talatamaty. Ity commune ity izay mahatafiditra etra hatrany amin'ny 2 miliara ariary isan-taona efa lalana mipetraka ihany koa ny amin'ny fitsinjarana io vola io ho fanomezana tamberin'andraikitra hoy ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny no masahana ny zavatra atao ihany ny fidiran'ny etra satria mandeha ara-tsikajiny dia izy araky ny fotoana ilaina azy mba mampisy an'ilay fond disponible eto anivon'ny commune afaka mananatanterahana an'ireo fanamboarana fotodrafitrasa sy ny ohatrohatran'izay zany sy ny fikarakarana moa sy ny izay mety ilana ny vola rehetra eto anivon'ny commune. Amin'ny ankapobeny eo zany isaky mahazatra dia ho fitopolo isan-jato impôt IFPB misy any 350 millions zany ny vola miditra dia ireo etra ny impôt synthétique eo manodididina zay ihany koa dia ny etra avy amin'ireo droit sy aby isan-karazany any amin'ny 550 millions dia hitanareo amin'izay izy ngamba amin'ny pourcentage ny par rapport amin'le anina budgétaire ny commune izay mahatratra ny 2 milliards anoany zao ny budget ny commune. Iny moa lavaka nyteneniko teo amin'ny 300 isan-jato fa ny lalàna moa zany dia mametraka any amin'ny 50 na 20 isan-jato any farafahakeliny tsy maintsy mandeha any amin'le resaka investissement zany. Isan'ny commune betsaka orinasa ity commune ity ka misy ny fepetra manokana noraisin'ny commune ho an'ireo minitsy mandoha izany. Volam-bahoaka ny etra ka tokony isy asa mivaingana mifanaraka amin'izany ho azy ireo moa dia saika niompana tamin'ny fanamboaran-dalana no nandranina ny etra ankoatra ny fampandehanan-draharaha. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ary dia fantatsika ary ve fa mitentana hatramin'ny 700 miliara mahery ny sandan'ny fitsaboana vokatry ny fifohana sigara eto amintsika. Maro anefa ny voka-dratsy na ara-tontolo iainana izany na ara-pahasalamana vokatry ny tsy fanajany orinasa mpamokatra sigara ny lalàna eto amintsika. Hatreto anefa mbola tsy mipetraka ny lalàna amin'ny feny famokarana sy ny fivarotana sigara toy ny tsy fahafahana mivarotra sigara ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona. Malinaony ireo rehetra ireo dia miantso ny ametrahana lalàna hiadiana amin'ny sigara ny fikambanana mpisehatra amin'ny ady atao amin'ny sigara. Onjalalaina Ranaivomanana mbola hava tsara. Sigara 4 miliara ny laniny malagasy isan-taona ankoatr'ireo sigara nafarana avy any ivelany araka ny fanadihadiana nataon'ireo fikambanana miady amin'ny fifohana sigara sy fihinanana paraky. Gaz carbonika 420 taona no avoaka ny orinasa mpanamboatra sigara eto amintsika vokatry ny setroky ny famadihana ny paraky ho lasa sigara azy foana.
mitondra singa ratsy maro manimba ny fahasalamana ny setrosikara, anisan'izany ny plan sy ny goudron. Betsaka lavitra mihoatra amin'ny fako plastika miparitaka endrehetra eny ihany koa ny plastika ao anatin'ny filtrana sigara iray, izay anisany mandoto sy manimba ny tontolo iainany. Ankoatr'izay, maro ireo lalàna mifehy amin'ny fifohana sy ny fivarotana sigara noho ny tsy miatra eto Madagasikara. Isan'izany ny tsy fahazona mivarotra sigara amin'ny zazalatsaky ny 12 taona, ny tsy fahazona manao dokam-barotra momba ny sigara araka ny voarakitra ao anatin'ny didim-pitondrana alahatra na 12 raika amby 70. Eo ihany koa ny fampiarana ny sazy arabola ho andreo mifoka sigara eny amin'ny toerana ankalamanjana be olona. Manoloana ireo rehetr'ireo, miantso ny tokony hametrahana ny lalàna edina amin'ny sigara sy ny fametrahana ny lalàna amin'ny feny fitsipitondran-tenan'ireo miroso amin'ny fifohana sigara, ireo fikambanana miady amin'ny fiparitahan'ity zava-mahadomely ity. Misy zany ny amin'ireo industrie tabac ireo ohatra ny manao miasa amin'ny fahasalamana izy, manao asana fahasalamana izy zany, manampy ny ministère fahasalamana izy ohatra, manampy amina commune ohatra n'izany amina resaka fahasalamana, kanefa izy industrie de tabac. Dia mazava ho azy zany fa izy ato amin'ny lafiny mitondra moyen, dia mazava ho azy fa mety analefahana ny tsy tenitenena loatra ny zavatra ataony industrie zany. Misy koa ohatra hoe Madagasikara zao tafiditra anatin'ny top 10 ny ianjadiny ny fahasimban'ny toetrandro, dia miasa koa zareo ao anatin'izay fiarovana tontolo iainana amina resaka famolekazo. Dia nefa izay tsy azony atao zany manao an'izay asizay ao anatin'le convention zany. Dia io koa moa zany cigarette électronique, dia mitady hevitra mihitsy zany zareo hoe illegalisena ny cigarette électronique, misy toxique be ny cigarette électronique ary fitaka izay tokony andraisana fepetra. Manao amin'izany fa zany le ingérence atao zany. Mba hampafantarana ny voka-dratsy noho ny fifohana sigara dia tokony hosoratana amin'ny foniny ireo singa rehetra nanamboarana azy. Voalaza amin'ny convention cadre ny emballage étiquetage dia tokony misoratra eo amin'iny tonga amin'izay tena zao ny fonina sigara izy zany zao ny singa hoe isogramme ty ahafantarany olona mandray azy zany raha mandray an'ity zany dia marary na ohatran'izany, satria misy olona mamaky teny betsaka. Dia anisan'ny ampiasana koa zany hoe le sary mipetraka amin'le sigara iny zay lalaovan'ny mpivarotra sigara indray le soratra nataony hita fa le sary tsy avoakany dia namolavola zany zay hoe non aleo asiana sary baolina ambadika sy ambadika, dia amin'izay hitan'ny olona foana le voka-dratsy azo avy amin'le sigara. Tokony apetraka ihany koa ny rafitra manokana ahafahana manara-maso ireo orinasa mpanamboatra sigara, ahafahana manenjika azy ireo raha misy fandikan-dalana ataony. Raha ny hita remarika, ny 27 isan-jato ireo mpifoka sigara dia lehilahy, raha 4 isan-jato ny vehivavy. Malagasy 7 mahery isan-taona no namony eny vokatry ny sigara. Ny fametrahana sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny sigara dia anampy amin'ny famonjena aina malagasy 2 isan-taona ary azona manao tahiry hatrany amin'ny 2 miliara sy 900 tapitrisa ariary hatrany amin'ny taona 13 sy 2 Very tanteraka amin'izao fotoana izao ny soatoavina maha-malagasy. Rava ihany koa ny fiarahamonina vokatry ny fahantrana izay manomboka mahazo faka eto amin'ny firenena. Misy eolana araka izany ny fomba mamoetra mamotika ny fiarahamonina. Von'olona etsy, halatra eroa tsy fandriampahalemana mamely, ny halatr'olona ihany koa dia manao ny ataony tanteraka amin'izao. Ando miaratiana sy ny aro-tanjana. Ankoatra ny von'olona, ny fakanankeriny, mivoatra isan'andro ny asa ratsy eto amintsika. Vao tsy elakory ny herinandro lasa teo, ny rongatra ny alajaza. Manaprofo izany fatratrara ny teo niviny zandarmeri-pirenena tamazotra am-behivavy mpangalajaza teto Antananarivo. Raha ny famitorana sy fanadihadiana nataon'izy ireo, mandidina ny 9 ariary hatramin'ny 4 tapitrisa ariary no voambara fa sara ny zazavavy kely iray. Zazavavy kely 2 volana izay mbola ny fampitadiavana mpividy saingy mbola tsy lafo no hita tany an-trano ramatoa iray teny Akadimbahoaka ny 5 Desambra lasa teo. Zazavavy kely hafa efa bolana ihany koa no naterin'olona monina ny tany mena kely Ambodrapeto ka voaray teo amin'ny topaty ny zandarmeria andoharany fotsiny 9 Desambra. Zazavavy kely misa 2 hafa mbola karohina miaraka amin'ireo olon-dratsy. Nanaitra ny maro ity tranga iray ity. Potika rava ny fiarahamonina manoloana ny fomba mamoetra tahaka izao hoy ireo ray aman-dreny. Vokatry ny fahantrana lalipaka, fitiavan'ny tena no fototry ny olana ka mitarika ny malagasy no fomba mamoetra tahaka izao.
Hifampinana ary ifampivarotra ny hafaran'ny malagasy raha izao no mitohy. Tsy azo ekena ary mifanohitra tanteraka amin'ny sotoavina maha-malagasy ny toy zavatra tahaka izao. Rehefa saina mihitsy zany le tany mihitsy ny efa mivadika efa tsy saina mifanahy tsara tsony fa efa asany devoly be no mitranga eto amintsika eto. Efa tena lalipaka mihitsy zany le fahatrana dia tsy mijery le hoe sotoavina tsony zany le olona amin'izao fotoana izao. Fa tena manjaka ny tsy fananana. Jery koa zao fandriampahalemana koa zao efa tsy fandriampahalemana koa zao efa tsy mandrimandry tsony. Dia na mamboly le olona na miompy dia fangalary olona dia izay mampatonga an'ilay zavatra ohatr' izao. Tsy fifampitokisana tsony zany ilay mpiara-monina sy ilay manodidina rehetrarehetra fa manao izay saim-patany sisany, manao izay hinanana zany e. Fampinana zany ny samy malagasy eto. Inona indray moa fampinana dia fampivarotra. Izay no tena marina amin'ilay izy. Raha ohatra antsika izao dia hoe ny anahy angalarinao dia ianao koa testa avy eo dia hoe koa angalarinao ny anahy dia mifampitohy ohatr'izay ilay izy dia lasa mifamono toerantsika. Hoe mba mananjanaka ve ianao dia olona no angalarinao dia amidinao tena hoe tena tsy mety indrindra fa raha malagasy atsika tamin'ny taloha tsy zany mihitsy nefa mivaky atsiny tena efa ohatrany efa mivoatra mihitsy le fiainan'le indrindra fa itsika malagasy zany efa tena manary an'le sotoavina malagasy mihitsy fa tsy resaka hoe fiarahamonina aloha tena hoe meratsy tena ratsy amin'le resaka fiarahamonina satria na le hoe mitony ny ankizy mandehandeha zany zao tena mampatahotra mihitsy ohatra anay zao hoe raim-pianakaviana sy ny kalazany dia tena mahita an'ireny gazety androany sy ny any ireny hoe zaza velo vehivavy firy tonga dia mivarotra zaza sy ny kalaza matahotra mihitsy satria na le zaza raha zany lasa ohatrany hoe tsy ohatran'ny taloha tsony. Matahotra ary miaina tebiteby andro aman'alina ireo ray aman-dreny mananjanaka mbola kely manoloana ity tranga ity. Tsy maintsy hamafisina ny fiambenana ny zaza sy ny ankizy ho izy ireo ary tsy tokony atao ambanin-javatra izany na eo aza ny fahasahiranana. Raha ny fanazavany teo anivon'ny zandarmerita amin'ny fampitam-baovao nataony dia fantatra fa ireo zazavavy no tena lasivatra amin'ity asa ratsy ity. Tokony tantrana zany le ray aman-dreny aloha raha eo amin'ny zaza mianatra dia tokony alaina sy ateriny tsy aterana olona avy any ivelany mihitsy makasy manatitra anazy. Na dia miasa ary ianao aleo aterina aloha be ny zazakely dia mba ao amin'le fianarana ianarana zany mba tompony andraikitra voalohany koa amin'ilay zavatra. Fiahiana manokana mihitsy ho an'ny ray aman-dreny fa tsy hovariana le mitady vola dia alefeny le zaza dia aparitaka eny fa tokony isy mba miha-manokana mihitsy zany hoe ty mba tena hoe miha-tanteraka mihitsy zany le zaza mba misy fijerena tanteraka mihitsy zany ohatran'le hoe mandeha mitady vola ny ray dia ny ray zany mba hoe tena miha mihitsy hoe reo le zaza reo dia na misy mba hoe miandro mihitsy zany le zaza satria tena efa tsy dia atokisana tsony mihitsy zany na hoe mandehandeha eny le zaza dia mety tsy fantatra zany ma tonga dia misy maka tampoka ohatran'ny hoe akanjo miahy dia tonga dia misy maka tampoka ohatran'izay zany dia raha tsy misy miandro mihitsy zany le izy mety hanahirana tena manahira. Raha ny vaovao hatrany nahiditra any an-tany mora avokoa ireo vehivavy sy voaroroty amin'ireo raharaha ireo raha nomena fahafana vonjomaika ilay zazavavy 10 taona. Nanamafy tetsan-keliny ireo ray aman-dreny fa mendrika sazy ambony indrindra ny olona tsy mendrika tahaka izao. Mila mafisina ihany koa ny paikady amongorana ny mpanao ratsy sy mampitondra faisana ankehitriny. Eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana kosa indray ary dia hiatra manomboka ny 5 Desambra hatramin'ny 12 Janoary io avy izao ny fiakaran'ny sarandalana rehefa fotoana mahabe ny olana ny haute saison any fiara-miainga eny mitovy fiantsonany Maki Andotapenaka. Izy fiakarany 5,000 hatramin'ny R1,000 araka izany sarandalana raha ho any ity toby fiantsonany ity manokana. Tsisy kosa nefa ny sarandalana ho any fiara-miainga eny mitovy fiantsonany Fasany Karana. Onjalalaina Ranaivomanana sy mbola hava-tsara. Laminy efa napetraka teo anivon'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka hatramin'izay ny fampiakarana sarandalana rehefa fotoana mahabe olona na ny haute saison raha ny fanazavana nentin'ny tompony andraikitra eo anivon'ity toby fiantsonana ity. Fiakarana mandidina 5,000 ka hatramin'ny R1,000 no ampiarina mandritra io fotoana io. Hiatra manomboka ny 12 Desambra ka hatramin'ny 12 Janoary araka izany izay fiovan'ny sarandalana izay ho an'ireo zotra ampitanterana miazo ny lalam-pirenena voalohany, ny lalam-pirenena faharoa,
ny lalam-pirenena faefatra, ny lalam-pirenena fahadimy, ny lalam-pirenena fahadimy A ary ny lalam-pirenena fahenina izay samy miainga eo amin'ny maki andotam-pianaka avokoa. 5 alina ariary ka hatramin'ny 9 alina ariary ny saran-dalana raha hiazo any Mahajanga, 3 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary ny any Toamasina, 3 alina sy 1 hetsy ariary ka hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy ariary ny saran-dalana ho any Sambava ary 5 alina sy 1 hetsy ariary ka hatramin'ny 9 alina sy 1 hetsy ariary ny mankany Andapa. Efa feno avokoa ny famandria-toerana ho an'ireo fiara hiazo amin'ny Mahajanga amin'io herinandro avy io araka ny fampahafantarana nataon'ny tompon'andraikitra. Ny resaka saran-dalana dia andraikitry ny coopérative tanteraka. Fa ho anay gestionnaire mahafantatra hoe misy ny système ato izay caisse unique iandraiketana tanteraka dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny saran-dalana dia miverina amin'ny teo aloha. Saran-dalana eto aminay zao 60 000 ariary Mahajanga dia 35 000 ariary Mahajanga Toamasina. Izay zavatra mbola miankina amin'ny fanapahan'ireo président coopérative mihitsy hoe zao ny fiverenany amin'ny teo aloha zay. Tsy maintsy mandalo fisavana mialohan'ny ivoahana ny toby fiantsonana ny fiara fitaterana rehetra, ny avy amin'ny DGSR, ny mpitantana ny toby fiantsonana ary ny tompon'andraikitra avy amin'ny coopérative no manao io fisavana io. Tamin'ny fotoanany dia misy olona ireny zany dia ny fiara zay tena vonona vita entretien no tonga aty amin'ny toby fiantsonana. Dia amin'izao fotoana izao ireo fiara ireo efa nandalo entretien tany amin'ny misy azy tany dia mahafantatra hoe efa fotoana tokony sany amin'izay zao dia tonga aty amin'ny toby fiantsonana. Ny voalohany aloha vao miangeto ny fiara dia misy antsoina hoe contrôle au départ. Dia contrôle au départ io zany tena mafisina zany mba tsy vesatra entana be loatra mihoatra n'izay voasoratra anaty cahier de charge ny fiara. Dia eo ihany koa ny nombre-na passager ao anaty fiara. Ny fanarenana ny fatiantoka nandritra ny basse saison no antony ampiakarana ny saran-dalana rehefa haute saison raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra trany. Etsy andaniny mitovy avokoa ny saran-dalana na fotoana mahabe olona na tsy ho an'ireo fiara miainga eny amin'ny fahasankarana. Tsy misy araka izany ny fiakaran'ny saran-dalana ho an'ireo fiara miainga eny amin'ity toby fiantsonana ity raha ny fanazavana. Iaran'ny sazy izay mpitatitra amin'ny mampiakatra saran-dalana mandritra ny fety ho ireo tompon'andraikitry ny toby fiantsonana fahasankarana. Ho an'ny Toamasina kosa isika atao anatin'ity toy ny vava-manaraka ity dia nitokana androany ny sampana mpamonjy-voina ny an-toerana. Antony fitokonana moa dia nesorina tamin'izy ireo efa ho 5 taona izao ny antsoina hoe indemnité de risque salissure. 27 ora araka izany no omen'izy ireo ny tompon'andraikitra amahana ny olana. Izy kosa ny fepetra ho raisy ny sampana mpamonjy-voina Toamasina raha toka tsy mivaly ao anatin'izay fepitaona izay ny fangatahan'izy ireo. Rindran'ny sary ny Manora Andriamalala. Tamin'ny fiantombohan'ny valanaretina Covid-19 no nanapahana ny tambikarama mifanaraka amin'ny asan'ny mpamonjy-voina anonerana ny mety olana eo am-panatanterahana ny asany. Na ilay antsoina hoe indemnité de risque salissure. Ny teo anivon'ny filakevitra munisipaly Toamasina no fantatra fa nanapaka ity tambikarama ity izay mitentina 9 alina ariary isam-bolana isaky ny mpamonjy-voina. Tsy nanaiky ny fanafoanana io tambikarama io anefa ny mpamonjy-voina tao an-drenivohitra Toamasina. Ka nametraka fitaraina tao anatin'izay 5 taona latsaka izay. Saingy hatreto dia tsy nahazo rariny. Niroso tamin'ny fitokonana araka izany izy ireo tamin'ity androany ity. Rehefa ny taraina tamin'ny tompon'andraikitra rehetra tamin'ny commune urbaine Toamasina zany zahay dia nanao ambaratonga rehetra nanomboka amin'ny kely indrindra jusqu'à amin'ny lehibe indrindrany na ny teny nangataka ampahendrena ampanajana dia tsisy ny haino anay satria araka ny filazandry zareo araka ny fagnambarandry zareo hoe avy any amin'ny ministère hoy nanalana an'io fa tsy avy aminjareo. Nefa raha avy any amin'ny ministère marina izy tokony misy décret avy any amin'ny ministère mankany amin'ny commune urbaine Toamasina dia ny pasena amin'ny conseil municipal dia ny voté ny conseil municipal dia zareo ny délibéré ananjy hoe noho ny article karan'izao avy any amin'ny ministère dia esorina ny indemnité de risque nareo esorina amin'ny salaire de base. Noho izany rehefa nitaraina 5 taona zahay sampana mpamonjy-voina eto amin'ny commune urbaine Toamasina dia tsy tantinay tsony marary zahay, marary ny zanakanay, marary ny vahoakan'ny Toamasina satria ny prime de risque salissure io no mba avantagenay satria raha misy tranomay dia zahay maty sa ho velona anatin'ny tranomay. Raha misy olona maty anaty rano membo na velona ohatra hoe maty any anaty rano izy alaina dia zahay no maka anazy.
misy olo maty maimbo simba ny fatiny de zahay ny maka anazy. Zay ny mahatonga ny fangatahana am'izao fotoana izao. Manodidina 4 ny mpamonjy voina miasa eto Toamasina. 27 ora no omen'izy ireo ny tompon'andraikitra. Raha tsisy ny fandraisana andraikitra amalina ny fangatahan'izy ireo dia andray fepetra ny mpamonjy voiny. Rehefa vita ny fitokonana fanairana dia nanohy ny asany andavanandro ihany ny mpamonjy voina teto Toamasina ireto. Ny vaovao misehatra ny asa izay hatrany ary dia tovolahy malagasy iray nonodaroa ny teratany vahiny izay mampiasa azy ny volana aogositra lasa teo. Nitory moa ilay tovolahy voakasin-tanana saingy tsy nietsika mihitsy ilay taratasy teny amin'ny fitsarana raha tsy naleha teny amin'ny fitsarana androany. Raha ny fantatra dia efa fanao n'ity teratany vahiny ity ny mamono mpiasa tahaka izao ka anaovan'ny sindika Fisemare Antso ho fampiarana ny lalàna ho azy. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Tamin'ny volana aogositra no nametraka fitoriana hatetỳ anivon'ny fitsarana ity tovolahy notaroa ny mpampiasa azy izay teratany vahiny ity. Tsy nisy toy ny intsony anefa ny fitoriana napetraka tao anatin'izay 10 volana aty aoriana izay. Nandalo tena fitsarana anosy androany sindika Fisemare nanontany vaovao tena an-toerana ka izao vao fantatra fa anomboka hetsika ity dossier ity. Nanao fitoriana zahay tamin'ny 11 août 2023 tsy hita mihitsy ilay izy ahoana dia narahanay syndicat ity zany dia hoe tany dia tany polisy dia efa lasa ny fitsarana io tonga tetỳ fitsarana zay tady liste dia mandeha amin'ny androany 11 décembre. Rehefa nandeha ny procès dia tsy tonga izy. Tsy fantatra hoe naloha ny antony natonga tsy tonga izy. Zany hoe izy ity zany saika tsy nandeha raha tsy nanara-maso tety zay satria ny andro septembre, octobre, novembre androany zany ilay izy vao nandeha. Dia eo zany mampisalasalana hoe inona ny antony, misy inona no mahatonga an'ilay hoe efa vahiny zao no mamono mpiasa eto amintsika dia izy indray no voatazona miasa fa ny mpiasa zay tsy nisy porofo akory ny hoe mamy tokoa dia nivoahana. Ny andrasanay zany dia ny tsarana ny vazaha io amin'ny rariny ary ny andefasana ny mody mihitsy satria efa izay ihany aneny na voaroaka anazy tamin'ny orinasa hafa efa nasa tamin'ny orinasa hafa izy voaroaka dia io indray mamerina n'ilay mamono mpiasa indray na inona fa adsoana tsy tokony hikasitanana izy. Raha ny vaovao dia fanao n'ity teratany vahiny ity ny midaroka mpiasa malagasy tahaka izao raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ity mpiasa iray izay voadaroka ity. Za tompoko dia tao efa taona zany nisako tao amin'ilay orinasa to dia izay fikasiha tanana izay fanazavana azy amin'ilay resaka momba an'ilay zavatra namidy amin'ilay fandravana tompoko eo am-panazavana tompoko sady opo mbola ranona taimaina ihany tompoko ka mangagavy tompoko hatreto aloha zany mbola niempotra tompoko tsy hay hoe inona ny antony le raha-pitsarana tsy za ihany tompoko voakasika ty raha fikasiha tanana ty eo amin'ny orinasa io fa be da be tompoko za aloha zany eto nitratra farany mitondra azy aty anivon'ny lalàna. Andrasana araka izany nitoy n'ity raha ity. Ny vaovao mahakasika ny kolontsaina kosa indray ary dia lanteny anivon'ny antenimieram-pirenena ny tolo-dalàna laharana fa aotraotra roa tsipika 2024 PL izay manova ny andininy maro amin'ny lalàna laharana fa 4.0 tsipika 4.30 momba ny fizakamanana aratsoratra sy arakantona ny propriété littéraire artistique izay natolotra ny solombavambahoaka ny Madagasikara Paulbert Rahasimanana na irosy izay voafidy tao amin'ny boriboritany faefatra. Tao ny teboka maromaro ny tondrany antenimiran-olona fanovana. Fandiniana fanondrony araka izany ity natao androany ity ka naverin'ny solombavambahoaka tamin'ny laoniny ny andininy fa 720 izay nahaberesaka teo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny antenimiram-pirenena ka nitondrany loholona fanitsina. Asinandria Malala, Andry Rakoto Malala. Nahaberesaka tena anivon'ny antenimiram-pirenena sy ny artista ary ny solombavambahoaka nanolotra ilay lalàna aotraotra roa tsipika 2024 izay manova ny andininy maro amin'ny lalàna 4.0 tsipika 4.30 momba ny fizakamanana aratsoratra sy arakanto na ny propriété littéraire et artistique izay natolotra ny solombavambahoaka rosy. Ilay andinin-dalàna 20 ao anatin'io lalàna io milaza ny fananganana ny rafitra antsoina hoe autorité administrative indépendante no nampisy ny adievitra sy nampisy olana teo amin'ny solotena ministera sy ireo solombavambahoaka. Rehefa nandeha nefa nitsangatanana dia nolaniny ny solombavambahoaka ity tolo-dalàna ity.
Le article 129 dia mamaritra hoe izy ny autorité mitantana sy mitaky sy mandamina ny resaka droit d'auteur sy manodidina azy. Zay fotsiny le izy dia akinina amin'ny hoe autorité administrative indépendante maleo tena saingy rattaché amin'ny présidence de république tapitra. Zay fotsiny fa tsy dia misy zavatra sarotra satria rehefa tsy any amin'ny faratapony izy poste politique matetika ny aty ambany rehetra aty dia rehefa miova le olona dia ovandoolo rehetra rehefa miova le olona ovandoolo rehetra rehetra. Dia zay zany tafateny be sy maro hoe allo autorité administrative indépendante le izy ary io hevitra io dia tsy avy any aminay fa avy any amin'ny filohan'ny république tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ny taona lasalasa zay. Ny be sy ny maro no nandany ity tolo-dalana ity hoy hatrany Rosy ka tokony tsisy intsony ny ady hevitra momba izany hoy hatrany fanazavana. Io zany ny hevitra ny be sy ny maro tokony angina amin'izay ny ambiny fa manaraka an'io satria ho anay mety io raha tsy hoe sefiny ndraika doifin'le aty ambany dia zay le moa tsy atsika zay fa ho manokana tsisy polémique azo atao ntsony io lanin'ny assemblée nationale lanin'ny sénat verina tato lany vita tapina ny dôme tsy amandeha ntsony tsy amandeha ntsony ny ato ny tompony teny farany. Solombavambahoaka 30 monja no tonga nandany ity tolo-dalana ity. Tsikatra tamin'ity fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena faharoa ity fa kamivory ny ankamaroany solombavambahoaka. Eo amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia membra tanteraka ny bande de Gaza manoloana indrindra ny fanafisiana anabakabaka sy ny ady mahery-vaika nataony Israely ho malalaady hifoha androany alatsinainy. Taoriany nilazany izy ireo ny hetsika islamista palestiniana Hamas fa tsy hamotsitra velona ny takalonaina notazon'izy ireo raha tsy misy ny fifampirarahana eo amin'ny firenena roa tonta. Manoloana ny zava-misy moa dia miantso ny vondrona Europeana anasazy any Hamas i France, Italia ary Allemagne. Mialy Rarinombana manova Andriamalala. Nisehoana fanafiana anabakabaka mahery-vaika nataony Israeliana indray tany bande de Gaza alina taorian'ny fandrahonana avy amin'ny hetsika islamista palestiniana Hamas izay nilaza fa tsy hamotsitra velona ireo takalonaina tazoniny izy ireo raha tsy misy ny fifampirarahana sy tsy voavaly ny fitakian'izy ireo. Io zava-misy io no nitarika ny daroka bomba nataony Israeliana ka ny tanàna ny Khan Younes izay lasa ivon'ny ady hatrany no latsipatra amin'izao ady eo amin'ireto firenena ireto izao. Tao anatin'izay herisetra izay olona netsiny no niezaka ny aro tena manoloana ny zava-misy firenena telo izay ahitana ny Frantsa, Italia ary Allemagne no miantso ny vondrona Europeana ny amin'ny tokony anasaziana ny Hamas no izany fanapahan-kevitra izy ireo izany. Voakasika ao anatin'izay fanasaziana izay ny resaka foto-drafitr'asa sy ny fanohanana ara-bola ity firenena ity ary ny fanokana monina sy ny fanalefahana ny heriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay midika ny tsy fahafahany maneho ny etaetany ara-dalàna hoy hatrany loharanom-baovao. Etsy ankilany nisy fitokonana fahobetany sy Jordania nanamelohana ny hetsika mahafaty nataony tafika Israeliana tany bande de Gaza. Milaza ny anatevin-darana azy ireo ny sendika, ny federasiona, ny banky, ny atoko palestiniana araka ny fanambakana samihafa nataony ireto farany no malalaady. Taorian'ny filan-kevitry ny fiarovana ny firenena mikamana tamin'ny Zoma tamin'ny fifidianana natao ny amin'ny fampitsahana ny ady hitsinjovana ny mahaolona izay nandamoka dia natanteraka fivoriana momba ny ady ao Gaza izy ireo raha ampitso. Miantso tsy akijanona ny fanampiana mahaolona ny manam-pahefana iraisam-pirenena manoloana ny toedrana mahatsiravina any Gaza sy Rafah. Raha ny antotan'isa ofisialy izay tsy mitsaha miakatra dia olona 7,000 sy iray alina no namony ainy tao anatin'ny 19 andro isian'ny ady. Dia izay ankiary no manakatona ampeziny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoaratsika rehefa avy eo ary ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina, fandaharana global news sy ny fandaharana dinika. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary The Man from Nowhere. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.